Io de faly miarabanao ndray tavaverina eto amin'ny tuto Sangasy atao anatin'ity vidéo fohy ity tsika de anao testa kely an'ity micro ty le MB85 beta an'ny T-Bone Marina moa zany fa izy ty de novidin'ny tsogivarotra ho an'ny tuto Sangasy mba ahafahako manao an'le test an'le izy de olona zay koa nareo mangarahara ny hevitro manokana momba an'le izy. Zany hoe manomboka amin'ny voalohany ka hatramin'ny farany ty vidéo ty de ity micro ty no ampiasaiko de noho izany tonga de efa hainao avy hatrany ny feoany. Tsara ho marina aloha alohan'ny anokavantsika hoe inona avy ny zavatra atao anatin'ity boîte ty satria atao anatin'ity izy ny tena marina no tonga de rehefa mividy azy ianao de miaraka amin'ity boîte fiarovana azy ity ihany koa. Ny installation antsika mba tonga an'le izy angarahara tsara. Amin'izao fotoana izao le micro tonga de mitsatoka direct makany amin'ny console de mixage numérique Mackie DL32 de avao amin'ny DL32 no misy mivoaka makany amin'ny ampli casque ho anako de misy sortie anankiray hafa indray makany amin'ny enregistreur Zoom de io no maka ny son. Zany hoe zavatra henoko de mitovy tanteraka amin'ny zavatra heninareo any. Zay ny mahakasika an'izay fa tonga de hiditra avy hatrany am'le carton. Le carton carton tena mafy be, rigide tsy satahorana. Rehefa sokavantsika ny ao anatiny de inona ny zavatra ho hitantsika voalohany? Misy manuel kely, tsy hoe manuel moa zany fa momoan'le micro MB85 beta misy mosy tsara tarehy le izy miaro azy ohatran'izao de ty le micro de ity ilay misy fiarovana azy miaraka amin'ny pince de le micro mazava ho azy ito efa ampiasaiko ito mora be ny vidiny raha tsy diso 290 000 ariary vaovao mbola mifono sachet ho anao. Ka moa micro ty de ho raisiko le izy am'izay ho jerevantsika miaraka. Le micro de micro mitovy endrika amin'ny SM58 fa marimarina kokoa amin'ny beta 58A no tena hitako hoe tena mitovitovy aminy satria le caractéristique zay no tena manakaiky kokoa aminy. Zany hoe izy zany tsy tena afaka ampitovitsika loatra am'le SM58 na de zay arany fantanina izy betsaka mipetraka amin'ny tsogivarotra sady averiny tsogivarotra ty amiko moa zany le fantanina mba ahafahako manazava anazy de ho comparentsika koa rehefa aveo le izy hoe ty ny SM58 de ity ny ity micro ty de ho hitanao le différence am'le izy anankiroa. Zavatra tsapa aloha de izy somary maivamaivana izy rehefa raisina fa de mora raisin'ny tanana kely ary tsisy atahorana mihitsy ny resaka connectique hoe sao de hoe ambanimbany vidy izy zany de hoe mihetsiketsika ito de hitanao zao sady manetsiketsika fa tsy misy hoe tapatapaka na hoe ratsy connexion zany le izy fa tena matanjaka tsara, rigide tsara. De aveo ny fomba manipulena amin'ny tanana izy aloha somary eno ihany ny manipulation fa na izany aza tsara fanahy le izy tsy le zavatra tena mikorotandrotana be reny fa eniko hoe tsara le izy. De manarak'izay ny resaka directivité super cardioïde le izy raha zay no lazainy eo amin'ny taratasy fa ho azavaintsika hoe iarakatsika amin'ny test eto le izy zao zao 90 degré tena zara fa maheno zao 180 moa de tsy aloha tsy milaza ny ninona nilany mitovy ihany de eto amin'ny mahitsy zay vao tena eno. Zany hoe izy ty zany micro karazany tena natao an'ny olona hira lead mihitsy ohatran'ny beta 58A. Zany hoe raha olona anankiroa venareo miaraka mihira am'le micro de tsy ho eno sura fa eno fa ny précision tsy mitovy allo ihany olona anankiray lead ihany tena tsara kokoa raha ny hevitro manokana fa afaka ampiasaina foana izy amin'ny situation rehetrarehetra miankina fampiasanao azy manarak'izay ny resaka son tonga de eninao avy hatrany angamba ny détail ny feoako rehetra amin'izao fotoana zao ny amplification ny tâche d'amplification zany hoe ny gain ampiasaiko amin'izao de eo amin'ny 33 décibels eo zany plus 33 décibels zany mitovitovy amin'ny SM58 ihany ny gain tadiaviny de izy somary mahazo kokoa clarté ny aigu hitanao amin'izany tafiakatra kokoa raha fenoko anazy fotsiny amin'izao tafiakatra any amin'ny 14 000 16 000 hertz zany hoe izy mbola mahazo tombony kokoa zany hoe large kokoa izy noho ny amin'ny SM58 satria ny SM58 tapitra hatreo amin'ny 14 000 raha ny fitadidiko raha ohatra ka diso de lazao amin'ny commentaire fa zany hoe izy zany misy précision kokoa ny amin'ny resaka fihirana de ny amin'ny tavin'ny feo koa tsy ratsy kokoa sa ny fenoko anazy tamin'ny voalohany eritreretra hoe somary agressive be le grave fa rehefa tena mieno de hitako hoe musical le izy zany hoe moderne kokoa le son somary matavy kely fotsiny izy raha fenoko anazy amin'izao
fa ny eo amin'ny médium bas médium zany somary tsy ampy kely angambany raha ny fiheverako azy a na hoe no le grave lasa ambony loatra dia ny feoako no mieritreritra hoe lasa tsy ampy le bas médium fa hitako hoe tsara le izy ho an'ny lead aloha zany a dia miankina amin'ny fomba fiamplifienao anazy ihany koa zany le izy izy ty araka ny hitanao dia micro voix fa ny micro voix afaka ampiasaina ihany koa amin'ny karazana zavatra be dia be ohatra hoe caisse claire ohatra hoe guitare acoustique zavatra possible ihany koa zany satria alternative ana 57 koa izy tony sady surtout izy mahazo azy aigu tena mety tsara kokoa izy raha ampiasanao amin'ny guitare acoustique ihany koa zany hoe raha ampiasanao amin'ny home studio zany izy mety sy variété tsaratsara kokoa par rapport an'le trano raha ohatra hoe manana trano tsy traité ianao dia izy no idéal amin'izay fotoana izay novanao prise kely sy maquette kely eo an-trano raha amin'ny live indray le izy dia hitako hoe intéressant kokoa le izy ho an'ny indrindra ho an'ny lead satria raha poussenao mafimafy kokoa le volume zany aty amin'ny retour dia sarotra kokoa ny azahoanao larsen satria izy hypercardioïde dia les fréquences koa raha fenoko anazy zany efa optimisé ho an'ny live le izy zany hoe tsy mola malaky milarisa kely ohatran'le micro sasany reny izy fa tonga dia mividiana ianao dia atao test amina micro samihafa dia hitanao eo fa tsarany fa raha fenoko azy efa optimisé amin'ny resaka live koa ny courbe ny fréquenceny dia recommandeko ve le izy ho vidinao le izy tena miankina tanteraka amin'ny budget anao satria raha manana budget tsaratsara ianao zany hoe tena avoavo tsara dia mangala ny beta 58 zany hoe tena version ny sure mihitsy fa raha toka tsy manana budget ianao nefa ny ty zavatra tena tsara dia izy alaina fa tsy mahafaty antoka anao raha ny faharetany misy namako manana le izy hatramin'izao mbola tsy simba mihitsy satria antaniko ihany koa izy hoe nanahoana lesy le izy isakisaka sy tafahony zay mbola mandeha tsara hoe tsisy olana mihitsy hatramin'izao nefa ny ampiasainy matetika zany hoe raha mila fitaovana zany ianao be dia be ohatra hoe te hividy micro be dia be ianao dia izy alaina satria raha hividy azy amin'ny 58 be dia be anao dia rovitra eo paosinao raha ohatra hoe zao ianao raha maximum miankina amin'ny budget anao foana zany le izy fa raha ny amiko aloha raha te hividy ianao nefa ny te zavatra tsara miala amin'ny zavatra sinoa midira amin'ny zavatra tsara tahaka izao dia recommandeko hoe eny vidio le izy dia eto amin'izay ary le tena intéressant satria ho ampitahantsika amin'ny SM58 ilay izy za raha mbola miteny amin'izao fotoana izao dia tiako hoe hinonao tsara mihitsy le aigu sy ilay harmonique ny feoako zany hoe le son musicalement zany tiako hinonao dia hosolotsika an'ilay ity ny SM58 fampiasako izy ity tsy misy olana mihitsy na ny kely azy dia tonga dia ho apetakitsika avy hatrany zany hoe tsy asiako tapatapaka mihitsy zany le vidéo mba hitanareo hoe tsisy fangalarana ao anatin'le izy fa le micro le fil an'ity ihany mihitsy no apetako aminy zay lay SM58 ny fandraisana anazy amin'ny tanana aloha hita hoe tsy dia tena eno loatra ny manipulation fa raha enonareo ny aigu dia tena isan'ny very tanteraka ilay izy satria ny SM58 eo amin'ny 14000 Hz eo dia tapitra ny aigu zany lay bas médium no henoko hoe somary matavitavy kely ao anatin'ilay izy fa resaka gain hitako hoe mitovitovy ihany le izy zany hoe eto mantsy tsisy gain novaina mihitsy mitovitovy ihany ilay hauteur le feo dia amin'izao fotoana izao raha ohatra ka ataoko amin'ny sisiny 90 degré izy dia ohatran'izay ny feo hoeninareo 180 moa tsisy zavatra hoeno ohatran'izao izy rehefa mahitsy zany hoe raha mitongilana kely ny SM58 dia very ihany koa ny taviny dia izao izy rehefa directa miteny directa eo akaikiny eo raha ataoko tena mipetaka mihitsy molotro dia izay zany zao le feo tena mipetaka mihitsy molotro dia averiko amin'ilay MB85 izy zao dia ho hitanareo ny différence dia ho hitanareo fa sady ny fiheverako azy mbola miampy kely mihitsy le gain le micro satria sady henoko hoe ambony le volume sady henoko hoe matavy somary lasa misy courbe ohatrany somary ve kely zany le izy ohatrany hoe somary very kely ny médium an'le MB85 fa azontsika enjehana anatin'ny équal zay zavatra zay zany hoe miankina amin'le matosinao ihany le izy fa raha ny amiko aloha
raha mila micro ianao alternative an'ny SM58 nefa mora dia mora satria 290 000 ariary ny vidiny miaraka amin'le trano teo vaovao dia tsy fantatro hoe raha tokony hividy SM58 anakefatra ianao dia tsy fantatro na anankifiry ny azonao amin'ity nefa ianao mila micro maromaro tsy fantatro miankina amin'ilay izy ilay izy hoe manana mampirofataovana ianao dia manana budget betsaka ianao ny amin'izany dia midira Beta 58 fa ny Beta 58 tiako tenena par rapport amin'ny vidiny eto angamba tena avo efatra na avo 10 eny ny vidiny eto mihitsy le micro an'ny Shure zay tena mifanaraka aminy zay ny amin'ito fa anao test an'le casque indray isika amin'le vidéo zay hitanao manaraka efa disponible eto dia mamerina misaotra ny tsokivarotra raha te hividy nareo dia contacteur zareo tsy mila manao commande intsony fa efa misy betsaka be mihitsy ao amin'zareo dia zao ianao dia tonga dia efa enjeo satria maromaro ihany tonga dia efa mifandrombaka ao ambadimbadika ao misaotra